Raika ambin'ny folo indray ireo olona lavo ny valanaretina coronavirus no mahalala tsinainy raha nitatitra momba ny valanaretina mivoaka isan'andro amin'ny manjerim-panjakana androany talata. Nifatra tamin'izy ireo dia avy eto Analamanga ny 3 avy an'Anjianandro, 2 avy any Savana, 1 avy any Nosy ary ny 1 avy any Orombe. Noho izany dia tafakatra 3.900 ny isan'ireo olona efa lavo vokatry ny coronavirus teto Madagasikara hatramin'ny nidiran'ny valanaretina ny volana Marsa 2020. Raha nitranga vaovao kosa dia misa 4,700 izy ireo araka ny tatitra hatrany. Mbola Analamanga hatreto no ahitana tranga betsaka indrindra satria ny 7,700 amin'izy ireo dia avy eto Analamanga avokoa. Ny 9,000 avy any Antsinanana, 7 avy Andiana, 2 avy any Alotramangoro, 4,000 avy any Matsiatrambony, 1 avy any Vakinankaratra, 13,000 avy any Sava, 4 avy any Atsimandrefana, 4 avy any Vatovavy-Fitonany, 3 avy any Alalanjirofo, 3 avy any Androy, 4,700 ireo sirana androany ary mbola misy 2,700 kosa ireo marary tsaboina. Ny 5,700 amin'izy ireo dia vosikajy ho marary mafy. Malala tsinay tokony tamin'ny 3 ora sy sasany no nisy eo ny loza olona 7 no fantatra fa namono ainy vokatry ny filentehan'ny botrikely iray teo amin'ny vinan'ny tamborano tany Maintirano. Zandary miasa Besalampi ny iray tamin'izy ireo. Raha any fitantaran'ny zandarany etoana na dia nionja mafy nentin-drivotra no namaky ilay sambo kely. Mpandeha anankiray tsy maty kosa no nampilaza ny tompon'andraikitra ka nandefa sambo aingam-pandeha namonjena ireo mpandeha. Taorian'ny fikarohana nataon'ny zandarmaria dia olona 9 no ahafitra Soamantsara hatramin'ny androany talata maraina tamin'ny 7 ora sasany maraina. Mbola misy olona 2 kosa mbola karohina hatramin'izao izay zandary ny iray amin'izy ireo. Amin'ny 30 aprily indray no tapitra ny fandraisana ireo fisoratana anarana ho an'ireo izay hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ary ny 7 Mey kosa ho an'ireo izay hiatrika ny fanadinana BEPC raha ny nambarany avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany talata. Noraisina izao fanapa-kevitra izao no fahasarana an'ireo ray aman-dreny sy ny sekoly amin'ny fisoratana anarana hoy Tsinainy Edina Andrianarson talemisahana ny fanadinana eo anivon'ny ministera. Na dia memotra aza ny fisoratana anarana dia manamafy ity tompon'andraikitra ity fa mbola tsy miova aloha hatreto ny tety andron'ny fanadinam-panjakana izay mipetraka ny 9 Jolay ho an'ny CEPE ary ny 10 ka hatramin'ny 12 ny volana Jolay kosa ho an'ny BEPC. Manentana hatrany ny ministera ho an'ireo sekoly sy ny ray aman-dreny mba hanara-maso ny fianaran'ireo zanany indrindra ireo izay hanala fanadinana amin'izao vanim-potoana fiatoan'ny fampianarana an-tsekoly izao.